GG moa zany isaky ny tontaona fety tahaka izao dia tsy adino ny manao ny asa sosialy fanomezana ao anatin'ny fety dia zay zany no tanterana amin'ity faraparan'ny taona ity sady programme farany raha ny vinavina programme amin'ny taona ho avy dia ny amoaka magazine zay iresana ny tantaran'ny filohalonta malagasy feno 80 taona sy ny tantaram-pirenena ihany koa dia efa nisy moa zany fampiresana tamin'ny tompony ndraiky ny serasera toy ny filohalonta dia manaky ny iaraiasy izy ireo saingy miandry ny antso avy amin'ireo filohalonta ireo dia anomboka ny dinika ny hanatanterana izay asa izay ankoatra io dia vinavina ihany koa ny amoaka voambolana amin'ny tontolon'ny toekarena zay voavoadika amin'ny teny malagasy dia efa tsy hoelany koa zany zay fa iresaka amin'ny tompony ndraiky dia hoavoaka zay boky zay ary efa nisy ihany koa ireo voangona zay matevitevina ihany ny pejy milakitra zay voambolana malagasy izay dia eo ihany koa zany tontolon'ny raram-pitsarana isany koa ny ezaka ifanantonana amin'ny tontolon'ny fitsarana amoaka ny voambolana zay hoe dia somary manano sarotra raha antsika mpanao gazety ny amoaka azy dia ny fikasarana koa zany amin'ny fotoana ho avy eo ny fialambony randonnée zay efa natao farany teo dia ho ampahafantarantsika tsely zay ary indrindrandrindra fikasarany anao ny bazary anatin'ny fetiny iray dia mbola ho ampitaina koa zany ireo zany atao hoe vinavinana tetika asa amin'ity taona roapolo sy roa arivo ho avy tsy ela ity